Vatsim-panahy etiny pasteur Ratovelo Roger. Vavaksika tompoko. Dia raha lasara voninahitra trano mbola atolotra ianao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, ary mankasitraka anao izay ny amin'ny fitahianao ny fiainana iray manontolo. Saotra ny amin'ny fahavelomana izay nomenao anay indray, fa fahatsapanay izany fa fitiavana tsy fitim-bola Jesosy fa tena feno dia feno. Saotra ny amin'izay rehetra mbola iveranao anay satria tsapanay foana fa fitiavana mandrakizay tokoa ny itiavanao anay dia izany no nampaharetanao ny famindraponao aminay isan'andro. Saotra ihany koa Jesosy ny amin'ny fotoana androany, fotoana izay tsy tsaranao fa hananaranao anay, tenenanao anay foana mba tanteraka ny teninao hoe mba tsy tianao misy very izay rehetra mino sy manaraka anao. Dia mametraka an'izao fotoana izao ambanin'ny fahasoavanao, mametraka an'izao fotoana izao ambanin'ny fitahianao, amasiny ny teny izay ambara, amasiny ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra, ary amasiny ny tokantrano izay napetrahanao anao, ary hanononanao hatrany fitahiana, fahombiazana, fahatsarana, eny fiadanana mandrakizay ho azy ireo. Dia mankasitraka feno Jesosy. Haleloia, amen. Dia faly miarabantsika hatrany ry havana, natratra ny andro androany, ary mbola manonatra ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo ho amintsika tsirairay avy. Ny filazantsarany Lioka 20:5-20 no vatsy no omeny Tompo antsika izao maraina izao. Lioka 20:5-20. Hoy ny fivakin'ny teny hoe: arindro nisy mpahilalana anankiray mitsangana ka nakafanain'i Jesosy hoe: mpampianatra, inona no ataoko handovako fiainana mandrakizay? Ary izy taminy: inona no voasoratra ao amin'ny lalàna? Manahoana no famakianao azy? Amen. Izany teny izany ry havana no navalin'i Jesosy an'ilay lehilahy sady mpivavaka no manam-pahalalana, raha nanontany tokony ataony izy mba handovany ny fiainana mandrakizay. Tiany Jesosy ho tsapany io olona io, fa tsy hainy velively ny manatanteraka izay takiany lalàna Mosesy. Ny fototra izany lalàna izany mantsy dia ny hoe ataovy na manaova mba ahazahoanao izay omen'Andriamanitra. Ankehitriny kosa, ny foto-kevitry ny filazantsara dia mifamadika amin'izany. Izao mantsy izany foto-kevitry ny filazantsara hoe raiso izay omen'Andriamanitra anao, ary avy eo kosa ianao vao afaka manao zavatra. Ny ten'Andriamanitra dia tsy milaza ny fananany olona fahefana andova ny paradisy, fa mifanohitra amin'izany aza ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa ny olombelona dia efa maty ao amin'ny fahotany sy ny elo an-drahateo. Sahala amin'ny tsy ahazon'ny olona maty manao na inona intsony, dia tsy afaka mahavonjy ny tenany amin'ny alalan'ny asany ny olona lavitra an'Andriamanitra, satria maty izany olona izany. Ny filazantsarany Jesosy Kristy dia mioro eo ambony asan'Andriamanitra. Inona moa izany asan'Andriamanitra izany? Ilay namonjany Jesosy Kristy Tompo dia iny teo amin'ny hazo fijaliana, ka nanomeza ny fahafahampo tanteraka ny fahamarinan'Andriamanitra izay tsy manao tsinotsinona foana ny fahotana. Niaritra ny fanamelohana izay tokony hiatra taminy mantsy izy, ary noho izany asa-panavotana izany no nanolorany antsika tsy atoko-ponoana fa famelan-keloka avy amin'Andriamanitra sy fifandraisana velona aminy. Tsy misy olona manao zavatra mba voavonjy izy, fa isika mpino kosa dia manao zavatra no isika efa voavonjy. Ary rehefa mahatsapa ny fitiavan'i Jesosy Tompo azy ny mpino, dia maniry ny ho velona, fa tsy ho an'ny tenany intsony, fa ho an'ilay efa maty ho azy sy efa nitsangana ho azy. Fa hoy Jesosy: izao no fananganany maty sy fiainana. Eo amin'ny sary famantaran'ny Martin Luther dia misy taretsoratra vitsy hoe vivita, izay midika hoe velona izy. Jesosy velona tokoa mantsy no famintinana faran'izay fohy indrindra ny finoana kristianina.
Eny velony Jesosy, efa nitsangana izy. Ary ny kristiana ortodoksa azy dia manana fomba fankalazana ny fetin'ny Paska amin'ny alalan'ny fifampiarabana hoe nitsangana marina tokoa i Kristy. Ny fitsanganany dia fandresena miariary ny ratsy. Raha tsy nisy izany dia pokaty avokoa ny fanambarana ny vaovao mahavalona ny famonjena rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy i Kristy. Any am-parany ihany dia ny fahafatesina sy ny toe-javatra tsy azo anoharana no mety no izy. Fa tsy izany anefa no izy. Nitsangana Jesosy resy ny fahafatesina sy ny devoly dia tsy misy intsony ny tahotra sy fahatsompanantenana fa fifaliana sesilany no misy. Manomboka amin'ny fotoana nandraisantsika an'i Jesosy ao anaty ny fotsika mantsy dia tafaray aina tanteraka aminy isika. Eny fanahy iray aminy araka ny voalaza ao amin'ny Korintiana 1:9-7. Koa ny fiainantsika andavanandro dia mila mamela azy ho velona amin'ny alalantsika. Tsy miseho amin'ny alalan'ny hery ivelany moa ny ankapobeny fa ny fiainan'ny tompo iainany mino fa miseho kosa amin'ny alalan'ny toetran'i Jesosy dia ny alemem-panahy sy ny fanetretenany ary ny fahadiovany sy ny fitiavany izay tsy mba mety reraka. Ao koa tsaroantsika ireto teny roa izay maneho ny fitiavan'ny Paoly apôstôly ireto ry havana. Dia ny hoe Kristy no antony havelomako izay anto mpisiko. Koa ny antony Kristy no antony havelomako hoe movery havana miaina ny an-tapasoa i Paoly raha nilaza izany. Sa miantoka amin'ny fahafinaretana izao fiainana izao? Sa olona didin'ny fitiavany ankonany? Tsy ry havana, fa gadran'ny Romana izy raha nanao izany fanambarana izany. Dia lasa ny saina hoe inona ary no tsy ambarantelon'ny fanambarany sy ny hery ao anatiny? Tsy no ny antoko mpivavahana ny fikirany na ny lalàna morary ny tandremany fa no ny fitiavany an' Jesosy. Izany no hery lehibe miboboka avy ao anatiny ka mampahery azy eo anivony fahoriana. Mety ho neverin'ny mpiarabelona taminy ho faharesen'ny fiainany izany kanefa tsy mampanina azy izany satria hita ny tao amin'i Jesosy izay zavatra rehetra mirin'ny fony. Tsy natokana ho an'ny apôstôly ihany anefa izany fahatsapana izany ry havana, fa natao ho ainy ainany mino rehetra dia izao sy anao ihany koa. Ary ny fivelomana ho an'i Jesosy sy ny fiarahana aminy no azahoana matsapa sy miaina an'izany. Ary izany ry havana no manampy antsika amin'ny famakivakiana ny toe-javatra maro isan-karazany eo amin'ny fiainantsika. Dia amin'ny fanaovantsika izay mahafaly ny tompontsika, na eo anivon'ny fianarana ho an'ny tanora sy ny fifandraisana amin'ny hafa izany, na eo anivon'ny toe-javatra isan-karazany, na manoloana ny fakapanahy sy ny aretina ary ny fahoriana maro samihafa, na ihany koa ny olana eo amin'ny ankohonana. Rehefa tsy miaina an'izany dia ny tian-tany mantsy isika, dia tsy ho afaka hiaina izany intsony any an-danitra satria efa tapitra ilay fiainam-pinoana. Eto ambony tany sy eo anivon'ny toe-javatra tsara sy ratsy anefa ry havana no azahoantsika mame voninahitra ny tompo amin'ny fanehoantsika ny toetrany. Ny fanontaniana mipetraka amintsika izay avy nankalaza ny fahatsanganan'i Jesosy tamin'ny maty azy dia hoe miarabelona amin'i Jesosy ve isika? Ka ao anatsika tanteraka izy, ka ho tazana eny amin'ny fiainantsika ny alemem-panahiny, ny fanetretenany, ny fahadiovany ary ny fitiavany. Sa ve fankilazana fotsiny ihany ny tamin'ny alahadinika rehefa mirava amin'ny fotoam-bavaka nankalaza azy dia navelany izany natao an-tranony izy, fa isika kosa namonjy ny fiainan'izao tontolo izao ka dia tsy sahita eny tahaka ny Paoly intsony hoe tsy izao intsony no velona fa i Kristy no velona atao anatiko. Mampatsiahy antsika ny tompo androany ry havana amin'ny alalan'izao vato izao hoe raiso hoe tehirizo ilay fiainana dia ho velona ianao. Raiso ao am-ponao ilay Jesosy velona dia ho velona mandrakizay ianao. Amen. Ivavaka sika tompo.
ry Andriamanitra ray zanakary fanay masinao, ilay Jesosy velona, ilay mbola itoponay, ilay mbola metrahanay ny fiainana iray manontolo. Misotranao noho ny amin'ny hafatra naminao anay indray, ho vatsy hamakivakiana ny fiainanay tsy androany hafa, mandra-pahatonga anao eo amin'ny rahony lanitra, ka mbola tsapahanay fa hoe hiaina atao anatinay ianao, miaraka aminao foana izay, dia mbo tanteraka aminay tokoa le hoe tsy izay intsony no velona fa ianao no atao anatinay. Dia mbo tazan'ny olona atao anatinay tsirairay aby tokoa izany fahavelomana izany amin'ny fomba fihetsika ety ivelany, ka ho gaga ny olona ka ilao bava fanaraka anay amin'ny fanomponanao. Mametraka ny tsirairay ambany iratry ny fahatsaranao mametraka ny tsirairay ambany iratry ny famintraponao terizo hoe ary ampio izy mba hitahiry anao Jesosy fa mora sy lafaka amin'ny maha olombelona ny tsirairay aby. Raha misy manavao amin'ny fanoloran-tenany amin'izao fotoan'izao eny amin'ny fotoana rehetra izay heverany fa mampety azy fantatro fa vonina lalandava ianao handray azy satria ianao misy ny efa nyteny raha miverina ianareo dia ho raisiko indray. Vonina ary Jesosy handray anao tompo sy mpamonjy anay, ho mpanapaka amin'ny fiainanay tsirairay aby. Dia marinao aminay tsotrany isan'andro san'andro, hitsotra amin'ny masonao ka hitenenanao hoe tsy efa nandidy anao va mandehana amin'izao herino izao sao Jehovah no efa miteny dia tanteraka izany. Ombanao takonombako amin'ny sisy tokoa, tsy hisy hajananao amin'izay lalakaleanao. Dia totrainao dia rasy ny hatsara voninahitra Jesosy, fa ny fitahiana sy ny fifaliana miaraka aminao ampitoery aminay isan'andro san'andro. Mankasitraka tompo malalo. Aleluia. Amen.